filoha Marika Ravalomanana mamiotra amin'ny mponina ao Ambaikily. Tetikasa Tanamasoandro tsy manaiky hifindra any Bevoay ny fokon'olona eny Ambohitrimanjaka. Misy Madagasikara mitaky ny anovana ny komisiona mpikarakara ny mpifaninana. Manano mbola tsara tsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao matinaly izao. Tonga soa ato amin'ny vaovao ny MBS ary manasanao ampanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Araka hitantsika tagnatin'ny lohateny vaovao teo dia nanano valandresaka tamin'ny mpanano gazety ireo mponina eny Ambohitrimanjaka tamin'ny Robia Loso teo iny nanehoan'izy ireo ny tsy fankasitrahana amin'ny fifindrana eny Bevoay. Ankoatra izay dia nambaran'izy ireo ihany koa fa tombotsoan'olombitsy ny fanatanterahana ny tetikasa Tanamasoandro. Germaine Menjanahary tahiriny Ranarynirina. Tsy manana eritreritra ny findra any Bevoay ny mponina etsy Ambohitrimanjaka sy Anosy be izay vola. Ny fanampiana ireo sahirana sy ny tsy manan-kialofana no tokony ataon'ny fanjakana hoy ireo mponina fa tsy ny andravany efa misy sy ny efa voajary. Izay aty efa velona aloha izay velona amin'ny taninay. Mana trano zay, mana tany zay. Afahanay mivelona tsy mbola nangataka tany amin'ny fitondrana zay na dia tsy mbola nahazo jiro ara teto amin'ny fokotaninay. Any misy tsy mana-trano izay tsy hipetraka amin'ny kontonera tsony a. Nandritra ny fidinana ifotony izay nataon'ny apipa nanao ny tombambidy vao nafantatra ireo mponina teny amin'ny fokotany izay vola fa isan'ny oravana ihany koa ny tanàna misy azy ireo. Podongerina no misy eto Madagasikara amin'izao ho hiatrany ireo mponina. Mba hanatanterahana ny tetikasa Tanamasoandro iny moa dia terena ifindra any Bevoay, tanàna izay tsara fahitan'izy ireo ary tsy fantany akory ireo mponina eny Ambohitrimanjaka ireo. Terena sady handeha amin'ny toerana tsy hay no handao ihany koa ny tanindrazana sy ny toerana efa fivelomana nahazatra azy. Jessica Miray, Tokira Marolahy. Nanapa-kevitra ny filoham-pirenena fa afindran'ny Bevoay ireo mponina eny Ambohitrimanjaka. Fa inona marina no antony safidianana ity komina ity satria dia maro be ireo tany midadasika tsy lavitra ny renivohitra. Fa aizary no misy ny komina Bevoay? Any Marovoay ny hitako. Bevoay iza misy zany? Tsy hitako izany Bevoay. Eo Tanjombato zao nisy faray. Bevoay. Bevoay. Totrany tsy hitako Ana faritra Kalamafon. Aiza hoe sa? Andrefa ny Solero. Hitanao zany le izy. Taninao hitanao be zany Bevoay? Tsy hitako. Bevoay mbola tsy hitako zany. Efa ianao? Efa ianako fa mbola tsy hitako. Inona tsy hitanao? Bevoay. Tsy mbola tsy hitako. Efa ianao? Tsy mbola tsy ianako. Antaro ary fa any amin'ny komina Ambaikily distrikan'i Morombe faritra atsimo andrefana no misy ny tanàna Bevoay. Tanàna tsy dia nalaza firy izy raha tsy nanomboka ny taona 2024. Ny marimarina kokoa ny 4 Jona 2024. Tamin'ny fotoana io mantsy no nitokanana ny tohadrano lehibe indrindra eto Madagasikara izay vatsian'ny Banky Afrikana ho amin'ny fampandrosoana na ny BAD. Io tohadrano io dia tafiditra anatin'ny fandaharana asa Bamangoky. Ity tohadrano vaovao sy moderna ity dia anondraka avelara tanimbary 5,000 hektara ao amin'ny lemaki Bamangoky. No ity tohadrano vaovao sy moderna izay vita ny taona 2024 ity dia hitarika famokarambary hatramin'ny 9 alina taona isan-taona. Ny taona 770 no simba ny tohadrano. Vokatra izany dia totitra ny fasika ireo tanimbary ka mitarika fahasahiranan'ireo mponina. Raha mihodina tsara ity tohadrano ity dia mazava ho azy fa hampiakatra ny vokabary eto Madagasikara. Saingy hatramin'izao aloha dia mbola tsy azo tsapahitanana izany vokatra izany na dia efa taona lasa azy izay no nahavitany io fototra-afotrasy io. Ny 20 isanjato ny mponina Ambohitrimanjaka dia mpamboly avokoa. Ireo mponina ireo ve izany no afindra monina ny Bevoay avokoa? Anao ahoana ny fandaminana any an-toerana satria dia efa misy ny mponina izay mivelona ihany koa amin'ny fambolem-bary any an-toerana amin'izao fa tsy sanatria tanàna aolo akory. Mijoro hatrany ny mponina ao amin'ny komina Ambaikily
izay mampandany hatrany an'ireo kandida izay natolotry ny antoko tiako Madagasikara nandritra ny fifidianana ny fanesy teto amin'ny firenena. Noporofon'ireo mponina araka izany fa sarotra ny hamafana izany anaran'ny antoko tiako Madagasikara izany ao anatin'ity commune ity. Miradora Benjamina, Mathieu Prancy. Makamamy sy mahatadidiny zava-tsoa no entin'ny fitondrana ravalomanana ny vahoaka Nambakily. Noporofon'izy ireo zany nandritra ny fifidianana ny fanesy. 3,50 ny vato azo ny filoha ravalomanana. Raha toka 4,70 kosa ny any Andro Rajoelina tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny 2014. Io commune Mbakily io zany dia tsara ny manamarika fa io no toerana izay misy velarantany lehibe indrindra eto Madagasikara, fahatelo aorinan'ny Alaotra sy Marovoay, zany hoe le périmètre Bamangoko zany. Ary io périmètre Bamangoko io toerana ray izay niasan'ny président ravalomanana nandritra an'ireny fitondrany regny. Zay no mahatonga ny olona any amin'ny io commune Mbakily io tsy manadino azy. Ary zay koa no miteraka tahotra ho an'ilay mpifaninana satria fatany fa ny président ravalomanana nahavita soa amin'ilay commune. Ary noporofoy ny vahoaka zany nandritra ny fifidianana rehetrarehetra zay nitranga. Mazava ho azy zany fa amin'izao fifidianana be ny tanàna zao tsy maintsy izay olona tolotra ny tiako Madagasikara no olany. Zay zany agnisan'ilay antsonjay. Zay no mahatonga an'ilay antsonjay, mahatonga an'ilay fanenjehana ary miafara mihitsy azy amin'ilay fangatahana fepetra hoe raha tsy manatsoaka ny filatsahako vidiana hono zahay dia enjehina foana ny ombonay sy ny ombon'ny fianakaviananay izay misy olana amin'izao fotoana zao. Zahay anefa dia manamafy eto fa tsy lefitra mihitsy manoloana an'izay fomba tsy ara-dalàna ataon'ireo mpifaninana aminay zay. Zany hoe raha commune Mbakily no nifidin'ny filoham-pirenena dia lany filoham-pirenena eo aminay ny tim. Fa namby napetraky ny tim fa mbola hoporofony izy ireo amin'ity fifidianana be ny tanàna ity fa mbola mamioditra ao Mbakily ny mpiaradia amin'ny marika ravalomanana. Eo amin'izay fiomanana ho an'ny fifidianana izay hatrany dia nampahafantarina teny Tanambao tamin'ity niany marandray teo ity ireo kandida ho ben'ny tanàna sy ny kandida ho mpanolotsaina izay natolotry ny antoko tiako Madagasikara ao anatin'ny commune jiaby ao amin'ny distrikany Manjakandriana. Teny an-toerana Noro Fitiavana sy Manoro Andriamalala. 70 ireo kandida ben'ny tanàna tima ao anatin'ny commune 20 any amin'ny distrika Manjakandriana. Kandida vonina tsy miemitra ampitraikefa azo antoka fa hijery ny tombontsoany daholobe ny kandida avy amin'ny antoko tim. Ny antony tika fionana androany tia dia zao toy an'le efa natao teny amin'ny foibe teny Belera ihany dia fanehoana ampabe maso amin'ny mpitsambana amin'ny mpiara-mikiatroka ireo kandida ny maire sy kandida conseiller avao amin'ny distrika ny Manjakandriana. Lahara-pamena ho an'ireo kandida ao ny distrika Manjakandriana ny hijerena akaiky ny resaka fotodrafitrasa, ny fandriam-pahalemana, ny fahasalamana, ny fanabeazana, ny fampandrosoana ny tantsaha. Ny commune zany no rafitra ny mifototra raha mikasika amin'ny fampandrosoana. Dia ireo zany no tena mikasika amin'ny lafiny ara-toekarena zany tena tiana mba ataony ben'ny tanàna ny tiako Madagasikara rehefa lany izy zany hoe mikasika amin'ny fampandrosoana ny fambolena fidiram-bolan'ny olona hoe mitady hevitra mihitsy zany ny ben'ny tanàna. Zany dia iofanana eto androany ifanomezanay toromarika hoe aza variana fotsiny hoe nanao tafon'ny sekoly ohatra lalana zany. Zany hoe infrastructure économique ohatra fanaovana tata-drano ho an'ny fambolena zany. Ohatra fizahana karazana vary mety mahavokatra bebe kokoa n'olona efa mahazatra any atoerana. Mitohy hatrany ny fampiofanana sy ny fanomezana torolalana ho an'ireo kandida mba ahafana miatrika ny fanomanana ny fifidianana ny 17 Novambra izao sy ahafana miatrika ny andraikitra mahaben'ny tanàna. Ankoatra ny lafiny tsy fandriam-pahalemana dia ny fanarenana ny ara-toekarena no tena lahara-pahamehana nambarany ireo kandida ho ben'ny tanàna ao anatin'ny commune 70 ao amin'ny distrika ny Manjakandriana. Ampahafantarina amintsika anatin'ity fanadihadiana raiky ity ny momba n'izy 70 ireo izay latsaka ho ben'ny tanàna ao amin'izany commune izany. Noro Fitiavana sy Manoro Andriamalala trano moa no teny an-toerana. Aveo ny commune ambanivohitra Larobe
Andriamatora Bemitsitso Benjamin Belson. Ambanivohitra Matomanga Ratsifakosika Luc Marius. Commune ambanivohitra Ambatomena Rasolomatimy Honoré. Avy eo commune ambanivohitra Ambatolona Randriamianja Antsaniainy. Avy eo commune ambanivohitra Ambohibao Sud Randriamaefa Raymond Armand. Avy eo commune ambanivohitra Botolo Mahitsy Randriamparany Jean Bosco. Avy eo commune ambanivohitra Ampaneva Rabodanilala Ramanamiara. Avy eo commune ambanivohitra Kazodamy Ramatoa Zora Harimosy. Avy eo commune ambanivohitra Tsalalina Rafalomanana Onja Fitiavana Tojo Fifaliana. Avy eo commune ambonivohitra Manjakandriana Rakotona Iratra Fity Feneur. Avy eo commune ambanivohitra Mantasoa Randriamanana Jean. Avy eo commune ambanivohitra Miandanandriana Ranay Valbert Edmond. Avy eo commune ambanivohitra Merkanjaka Razafana Béléon. Avy eo commune ambanivohitra Nandizana Carion Andrianjoany Njaka Rakotona Nahazy. Avy eo commune ambanivohitra Ranovao Ralay Mampianina Tofoson David. Avy eo commune ambanivohitra Sadabe Rakoto Armanga Arsaina. Avy eo commune ambanivohitra Sambaina Ravonjy Arvelo Samuel. Fa lafim-baovao hafa dia nanatanteraka valandresaka tamin'ny mpagnano gazety tamin'ny maraindray teo ny avy eo anivon'ny FES sy ny CREM tetsy amin'ny foibe toerany teny ankady fotsy manoloana ny fiomanana ao amin'ny hetsika bevata izay ho tanterahana ny 4 sy ny 5 Oktobra ho avy izao. Isan'ny voaresaka tamin'izany ary ho loha hevitra ifampiresana mandritra io hetsika io ny momba ny tetikasa emergence. Waratsika ny fanadihadiagna sy ny andindin'izay eo amin'ny sariny Mathieu Prancy. Tsy tokony ampiditra ny Madagasikara amina trosa ny fanatanterahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena araka ny namolavolana azy tany am-piandohana ho ny vondro ny mpandinika sy mpahay toe-karena eto Madagasikara. Raha ny vaovao farany anefa dia lasa any ivelany mitady fampindramam-bola any Lyon anatanterahana ny IEM ny filoham-pirenena amin'izao fotoana. Tsy hitarika velively amin'ny fampitomboana ny trosa Madagasikara any ivelany fanatanterahana ny initiative pour l'émergence de Madagascar satria misy fomba isan-karazany ahafahana mitady financement an'ireny grand projet ireny. Fa raha ny tena marina ny projet émergence ohatr'izao dia avy amin'ny partenariat public privé. Zay zany ny tena loharano-bola amatsina misy tony fa tsy avy amina resaka emprunt. Ny toe-tsain'ny mponina eto Madagasikara mihitsy no mila fanovana raha tiana ny hampiakatra ny tahan'ny fiarakarena eto amintsika fa tsy ny famotehana ny efa mijoro tahaka ny tranga momba ny fanotovana ny lemaka-mbotro manjaka amin'izao. Raha vao mbola ny toe-tsaintsika zany toe-tsaina tsy tia mandraharaha fa mbola tia manao business zany hoe manao spéculation dia mbola sarotra ny ahafahana mandroso. Faharoa manarakarak'izay dia ny système financier eto Madagasikara mihitsy zany. Tokony misy système mapetraka mba hahatonga ny taux d'intérêt hidina système financier ary alefahana atao moramora koa ny fahafahana mahazo vola. Ny zavatra fahatelo dia hoe fananana n'ilay fanjakana matanjaka izay tena afaka mametraka mihitsy zany izay lalàna mife ny fiarahamonina zay ary mampiatra amin'izany lalàna izany mba tsy hampisy ny gamboraraka intsony. Isan'ny ho tafiditra amin'ny loha hevitra mandritra ny conférence izay ho tanterahan'ny CREM
eny Ankatso amin'ny 4 sy ny 5 ny volana Oktobra ho avy izao ny momba ny fanatanterahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena izay mibahana amin'ny resaka toe-karena eto Madagasikara. Ankoatra izay dia isy ihany koa ny tatitra hataon'izy ireo iarahana amin'ny solotena ny anteny miarandoha-olona. Miara-miasa sy mamatsy vola amin'izao fanatanterahana izao hetsika izao moa ny FES na ny Frederic Ebert Stiftung. Fepetra marobe no tsy maintsy takiana sy ilaina ananan'ny Madagasikara izay vao afaka miala amin'ny midy. Ny midy izay rafitra raiky ara-toe-karena ampiasaina eto Madagasikara amin'izao fotoana. Izay no anisan'ny fanehoan-kevitra nambaran'ny mpahay toe-karena mikambana eo anivon'ny Krem. Tahaka izao ny fanazavana andesina Andriamatoa Rakoto David Olivaniana momba an'izay. Raha ny amin'izao fotoana izao aloha dia tsy mbola afaka miala midy sika. Nefa kosa tsy ny midy no sistema tsara indrindra. Raha ohatra zany tsika te hiala amin'ny midy dia hiditra amina système de change hafa. Voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy manana réserve en devise matanjaka tsara tsika ary maharitra. Tsy maintsy lasa excédentaire aloha ny balance commerciale tsika, betsaka tokoa ny exportation noho ny importation. Zay tsika vao afaka miroso ary zany nefa tsy maintsy mitaky industrialisation. Ankoatran'izay mila voafehintsika tsara ny reo le arena tsika kibon-tany indrindrindrindra ny volamena satria rehefa tsy handeha amin'le réserve de change intsony tsika dia afaka miverina ny amin'ny étalon or le tsika. Donc zany le izy tsy dia zay loatra le débat hoe midy sa tsy midy aingana loatra zay. Fa raha ny amin'izao fotoana izao aloha dia mbola midy ary hita fa mbola zay aloha mety amin'le toe-karena. Tsara ny mampatsiahy fa anisany hodinina mandritra ny conférence izay ho tanterahan'ny Krem eny Ankatso ny 14 sy ny 15 ny volana Oktobra ho avy izao ny momba ireny lohahevitra jiaby ireny izay anasana ny olom-pirenena tsy ankanavaka. Fa lafim-baovao hafa dia tamin'ny androany dia teny Ambojatovo no notanterahana ny fanadiovana faobe izay fanaony avy ao anivon'ny commune sy ny boriboritany voalohany isan-kerinandro. Niara-nisa laha tamin'izany avy eo anivon'ny sampana mpamonjovoina sy ny mpiasa teknika miisa 50 andindin'izay tateriny Jessica Miray. Fanalana bozaka, famafana sy fandraofana ny fako avelany mpivarotra amoron-dalana ary fanasana ny toeram-piantsoana ny taxi be izay anaovan'ny mpatory an-dalana maloto no nataon'ny commune sy ny boriboritany voalohany. Misafidy toerana iray isan-kerinandro ny tompona andraikitra avy eo anivon'ny boriboritany voalohany anatanterahina fanadiovana faobe. Ny Alakamisy 10 Oktobra dia Ambojatovo no nanaovana izay fanadiovana faobe izay. 50 ny ekipa avy eo anivon'ny boriboritany voalohany no niara-ny farimbona tamin'ny mpamonjy nanao ny fanadiovana. Io hetsika io moa zany dia ao anatin'ny hetsika efa fatao isaky ny Alakamisy sy sabotsy. Hetsika fanadiovana faobe izay irahana amin'ireo mpiasa ny boriboritany voalohany, ny mpamafa lalana, ny service teknika zany. Iarahantsika malala fa ny fako apetsaky ny mpivarotra amoron-dalana, ny mpandeha, ny anaty bus ireny dia eny amoron'arabe eny be da be ireny fako ireny dia ireny no voafafa rehefa mamafa ny mpamafa ny commune. Fa misy le fako izay entin'ny rika, fako izay ataon'ny olona ariana anatin'ireny lobolobo. Ny toerana androa moa zany dia Ambojatovo dia manodidina ny Ambojatovo iny fanalana bozaka, fanalana fako anatin'ireny alala kely manodidina ny Ambojatovo iny ary fanadiovana ny areo amin'ny bus satria rahantsika malala zany fa ny areo amin'ny bus dia toerana izay hijanonan'ny fiara ary hijoroan'ny olona izay andray hipetrahan'ny olona izay andray bus amin'ny toerana izy zany nefa ny ambadika iny moa zany dia amin'ny ireo mpatory an-dalana sy ireo olona mijorojoro eny dia manao maloto ambadika ireny ariana bus ireny dia diovina
sasana mihitsy zany ireo maloto ireo satria lasa miteraka fofona rehefa tonga ny mafana ny andro Antananarivo moa araky ny teny filamatra raha matombo ny tanàna lalao-valomanana dia hoe siombona ny malagasy rehetra mila madio mila milamina zany tanàna zany ka manentana ny olo-pirenena rehetra tsy andoto tsy anafako eny andalana eny ary tsy anao maloto satria tena maloto mihitsy no ataon'ny olona ny pipisy mikaka amin'ireny toerana ireny dia manentana zany mba hitandro zany fahadiovana izany. Maloto dia maloto ny tanàna na dia efa eo aza ny ezaka ataony mpitantana sy ny mpanadio. Rehefa tsy mandoto tokoa dia efa namany manadio ho hiatrany ny fanentanany avy eo anivon'ny komina. Fa ankoatra ny teny amin'ny boriboritany voalohany dia nanatanteraka fanadiovana ihany koa ny komina Antananarivo renivohitra tao amin'ny boriboritany fahadimy. Ny teny amin'ny tobim-piantsonana eny Ampasapito no nananaovana n'izany fanadiovana izany. Izany indrindra moa no natao dia tafiditra indrindra ao anatin'ny programan'asa jiaby ny amin'ny isorohana ny otrikaretina izay mety iseho. Germaine Menjanahary ankoatra ny fanadiovan'ny ekipany boriboritany fahadimy ny garotera eny Ampasapito rehefa andavanandro dia nietsika avokoa ireo hervelona tao amin'ny komina Antananarivo renivohitra toy ny avy eo anivon'ny BMS, ny sampanampamonjy voina, ny ekipany direction du transport et de mobilité urbaine na ny DTMI, niara-ny entana tamin'ireo mponina, ny mpivarotra sy ireo mpitatitra ary ny kooperativa teny antoerany amin'ny fanatanterana ny fanadiovana Vaovao. Natao izao etsika goavana izao mba hiadina amin'ny loto sy ho fitsinjovana ny fahasalaman'ny mponina fa indrindra ireo mpandeha izay iditra sy hivoaka n'Antananarivo. Garotera Ampasapito izay mampitohy Antananarivo sy Moramanga, Vatomandry ary Mahanoro. Maro ny asa izay natao teny antoerana toy ny famafana, ny fanasana amin'ny rano, ny fisokirana sy ny fanadiovana ny lakan-drano ary nofaranana tamin'ny fandrarahana ranom-panafody mamono bibikely sy ny otrikaretina, ny fiara sy ny toeram-piatsona ny taxi brosy. Manentana ireo mponina izay mipetraka sy mpila ravinahitra eo ihany koa ireo mpandeha mba samy anaja ny fahadiovana eny antoerana ny komina Antananarivo renivohitra. Efa misy raha teo ny lamina izay efa napetraka eny amin'ny tony toerana etony mba hitazomana ny fahadiovana toy ny fananganana fotodrafitrasa sa fidiovana raha eo ihany koa ny fametrahana fanaripako. Efa maro atsika ny mahafantatra ny olana izay misy eo amin'ny mpikarakara sy ireo tovavy izay lany tamin'ny Miss Madagasikara nanomboka ny taogno 2012 ka hatramin'ny ity taona 2012 ity. Ny any marandray teo dia nisy ny valandresaka izay nataon'ireo Miss Madagasikara ny fandimbona nanomboka ny taona 2012 tamin'ny mpagnano gazety izay nanaovan'izy ireo fijoroana vavolombelona amin'ny raha jiaby izay nandalovan'izy ireo nandritra n'izany fotoagna na misy azy ireo izany. Tahaka izao indrindra ny andindiny izay eo amin'ny sariny Mathieu Prancy. Nanomboka ny taona 2012 ireo tovovavy malagasy lany Miss National no tsy nisitraka ny tombontsoa rehetra izay nampanantenaina azy ireo tamin'ny fifaninanana izay nokarakarain'ny komisiona. Efa ianao fehezina tsy mahazo manao ninina, tsy mahazo na misy teaka ianao zany misy contrat hitanao tsy mahafaka manao ninina mihitsy ianao. Ireo zavatra rehetrarehetra nampanantenaina na zavatra be da be maro tsy voatanisako eto intsony tsy nisy voaraiko izy ireny fa ny table coiffeuse ihany efa tena efa ny assiste be ako zay vao azoko le izy dia mbola zany dia merde ny déplacement. Mitaraina ny amin'ny olana sedrainy ny Miss Madagasikara izay voafidy tamin'ity taona 2012 ity. Fa vita soatra igny arivan'igny amaraigny mandraigny tonga amin'ny hôtely efa nangatahany madama io couronne hoe couronne tsy entinao magnaraka anao fa tsy maintsy mijanogno aminay fa tsy mahazo magnaraka anao couronne igny. Dia efa nagnotany contrat zay tamin'izay satria andeha hody nagnotany hoe karakory ino raha atao ino raha tsy azo atao volagniny fa kofa misy proposition ozy ny tonga aminao asaivo mipase amina tsisy contrat écrit signé. Dia zany eritreritry hoe tsy maintsy misy membre ny comité araiky magnatitra za amin'ny tany naviako fa tsisy zegny fa zazy raiky ny demeure de fraiko zanody nandeha tobily zanody tamin'ny tany izy za. Nisy ny valiteny izay nataon'ny komisiona mpikarakara ny Miss Madagasikara tamin'ny alalan'ny pejy ny tao amin'ny tambazotra tserasera nanehoan'ny heviny momba izao raharaha izao.
Nambarany ity fanambarana ity fa ny Miss Madagasikara lany tamin'ity taona 2024 ity no tsy nanaraka ny fepetra izay napetraka. Raha ny zava-misy anefa dia maromaro ihany ireo tovovavy no efa tratran'izao tranga izao. Tsy Valérie Zaraiky nandalo raha jiaby zegny. Depuis 2015 jusqu'à 2019 Miss jiaby reo tsisy nagnara-dalàgna rery zay jiaby. Or une rebelle c'est contre comité dikanzegny. Zegny mety guidegna, mety conseillegna. Hoe ino marigny raha tokony ataonay. Fa tsisy zegny le raha niseho. Tsisy raha niboaka karaha zegny le raha tsy araka ny eritreretigny. Nitambatra zay dimy vavy nanomboka 2015 jusqu'à 2019 zegny. Mba miady zegny mba hiova. Mba tsy hisy victime eky, mba tsy hisy prochaine victime eky zegny amile raha. Hiova zegny mba misy prise en charge. Raha jiaby miseho zao satria tsy vitany hoe psychologiquement ho an'ilay misy victime zegny raha miseho eo fa mbola misy koa zegny miala amin'ilay fiainagnany antérieure zay ary zay tsy afaka mipody amin'ny fiainagnany taloha. Tovovavy 5 samy efa nibatany amboara tamin'ny hatsaratare eran'i Madagasikara no nitambatra ankehitriny ny joro vavolombelona. Mangataka izy ireo ny amoahany komisiona mpikarakara ny lisansa ahafahany Valérie Miss Madagascar 2019 andray anjara amin'ny Miss Monde izay atao any an-drenivohitry Angleterre any Londres. Misy ny note na ny fanambarana izay navoaka ny avy anivy ny commune Antananarivo renivohitra manoloana ny fisian'ny fandaminana ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra mba ho fanalefahana ny fitohanan'ny fifamoivoizana moa no antony izany hoarantsika vetrany. Ho fandaminana ny fifamoivoizana eny Anosy sy ny manodidina ary indrindra mba hialana amin'ny fitohanana lavareny eny amin'ny faritra iny dia manao izao fandaminana manaraka izao ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo renivohitra. Foana tanteraka ny arebus eo amin'ny trondro andrefa nambojana ka miova ho toy izao. Ireo zotra rehetra ho aty Analakely dia mampiasa ny are eo Anosy kely anoloan'ny Sénat. Zotra 113, 135, 137, 142, 152, 154 ary 199. Ireo zotra rehetra ho any Ampefiloha dia mamonjy avy hatrany ny are manoloana ny fitsarana Anosy. Zotra 110, 113, 140, 151, 159, 172, 187 ny zotra F ary ny zotra G. Anjara ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny ny manara-maso ny fampiarana ity naoty ity izay mariana fa manan-kery avy hatrany. Koa ilazana ny tsirairay mba hanaraka ny toromarika omen'ireo mpandrindra fifamoivoizana izay manao ny fandaminana eny an-toerana. Natao teto Antananarivo ny 10 ny volana Aogositra 2022. Erenakeo koa ny fotoagna izay iarahako taminao tanatin'ny vaovao tamin'ity niany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Tsy adinony koa ny manolotra fisaorana bevatany ireo ekipa jiaby izay niara-nisy alahy niaraka nanatotosany ireny vaovao natolotra teto ireny. Mametraka ny mandrapitafa ao amintsika jiaby ny tenako amin'ny manaraka koa veloma tompoko.